Ratsaivina dia manasongadina betsaka ny sehatra sosialy sy ara-toekarena ilay festival Sobaya andehan'ny faraika amby folo ka nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny tramboko-pirenena Anosy. Mazava ho azy mpitsidika anetsiny no andrasana ao anatiny izy ity. Mpitsidika avy eto toerana sy vahiny manodidina ny 700 ray alina no andrasana mandritra ilay hetsika ara-kolontsaina festival Sobaya andehan'ny faraika amby folo karakarain'ny komity Cofesco ary hototosany ny 1 hatramin'ny 4 aogositra ho avy zao eny amoron-dranomasina Katsepy distrika Mitsinjo faritra Boeny. Nampahafantarina tetsy amin'ny tramboko-pirenena Anosy tokoa no mikasika ty hetsika ity izay manana tanjona ara-tsosialy sy ara-toekarena. Ny Sobaya dia lamba zany izy io. Lamba moa zany raha ny kolotsaina gasy no resana dia manana lanjany tokoa zany lamba zany amintsika malagasy satria raha ny lamba lany mety amin'arivo dia miaron-drano any fianaratsy fatrany Betsileo iny dia ny naindraizana nefandrano iny ny sakalava marambitsy dia ny Sobaya no fitafin'ireo olona fampanjaka tamin'ny andro zany olona souverain efa didintsika gasy mihitsy zany ny fomba sy zava-misy ireny faritra tsara fa izy tsika raha rahatsika ohatra ny aminay iny manana izahay potentialité culturelle raha faritra marambitsy misy ny sakalava kalaotsiny maro zany fombafomba nentim-paharazana somary ataontsika hoe natoritoriny dia soranao zany anaty ministre mampifoa manetsika indray izao fomban-drazana avy any aminay izao natao ihany koa ity conférence de presse ity mba hampisy envergure nationale na internationale misy ary ny zavatra misy aty amintsika mba ahafantarana zareo any ivelany koa hoe misy zavatra maizy azy koa ny faritra ndrefany Madagasikara iny. Ny ministera ny kolotsaina sy ny vakoka no miaty hetsika ara-kolotsaina ity. Tanjon'ny ministera tokoa ny mampiroborobo sy miaro ny kolotsaina malagasy izay manomboka mian-danja noho ny fanatotoloana. Tany antondray anoalan'ny ministera ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka ny festival Sobaya izay atao amin'ny faraika amby folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao dia noho izy ireo mivohy ny tena kolotsaina misy any amin'ny faritra misy azy. Ny ministera matsy dia samy mampirisika indrindra ny hanasongadinana ny kolotsaina sy ny zavakanto anatin'ny faritra anankiray. Ka ho an'ny Sobaya manokana izay manana an'ireto lamba Sobaya moa izay hitantsika anaovan'ireto festivaly ireto miaraka amin'ny mpanan-kanto avy any toerana dia manohana azy ireo ny ministera ary miara-miasa tsy misy fepetra amin'izy ireo noho izay fanasongadina ny zavakanto misy any amin'ny faritra misy azy ireo izay. Endrasana ao aorian'ity festival Sobaya ity sy ny fivelaran'ny kolotsaina sy ny fomban-drazana malagasy sy sakalava, ny fanajanan'ny tontolo iainana, ny fahatsapan'ny taranaka ny mahazava-dehibe ny fomba nentin-drazana malagasy ary indrindra ny fampahafantarana ny aren'ny faritra maro ambitsy. Zay ihany koa no mamarina ny fampalalamba vaoantsika isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino amin'ny rahampitso ny fivoahan'ny gazety Mahery, gazetin'ny lehilahy moderna ho amin'ny rahampitso ihany koa ny tenako mamy fotoana anao indray velomaro tompoko.